tompoko lasy tompoko vavy faly mitsidika ny tokantranonao indray ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra matv amin'ity alina zoma fa 7 volana jona 7 ity asaina mpanajana ianao tompo anaraka ny vaovao hatramin'ny farany isataratsika ny vaovao amin'ity alina zoma ity dia mikasika ny resaka omby sy ny tsenan'omby eto Andrenivohitra. Noho ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra Tsiromanjidy iny dia ny enany fiara mitatitra omby entina matsina ny tsena henan'omby eto Andrenivohitra. Tsikaritra izany tamin'ny herinandro ity. Manamafy ny fangatahany amin'ny tokony siny ny toby miaramila any amin'ny faritra Bongolava iny ireo mpiandry omby. Tsiry Rakotarsona mitatitra antsika izany vaovao izany. Miena tanteraka ankehitriny ny omby amidy ao amin'ny tsenan'omby ao Tsiromanjidy. Raha ny tamin'ny herinandro ity dia fiara lehibe roa isanandro sisany miainga mitondra omby avy any an-toerana raha toka fiara lehibe 4 izany tany aloha. Ny tsy fisian'ny fandriampahalemana ho an'ireo olona mpivarotra omby eny an-toerana no tena olana mipetraka. Matahotra ireo mpiompy sy ireo mpivarotra raha ny fanazavana netsy ny mpiompy omby iray. Ilay hoe tsy azo mety ny omby satria ohatrany hoe betsaka zany ny dalo misakana any andrafanany dia mijaly ilay mpelok'omby ambany zany dia tsy tafiditra mihitsy dia forsena zany le olona tsy hivarotra omby. Forsena mihitsy zany le olona aloha azo mbola mampakatra omby mihitsy aloha nareo satria le omby akarina ndefa lasa ny zaza matanjaka akarina lasa ny zaza matanjaka dia karan'izany le tonga dia hoe janona mihitsy aloha nareo. Ny tena marina hoe reto ty vala ty feno tena feno daholo ty dia ireo koa misy valana telo koa reo feno tena fanero ohatran'izao mihitsy ny omby isan-kerinandro fa tamin'ny herinandro ty ihany zao tsy misy. Efa nisy fotoana nangatahan'ny fikambanana mpikirakira ny fivarotana omby mba andraisan'ny fanjakana fepetra ny amin'ny fametrahana toby miaramila amin'ireo faritra mena amin'ny toeran'iny. Mbola nanamafy izany fangatahana izany ihany koa ny mpiompy any amin'ny faritra Bongolava iny. Farafaratsiny zany mba misy miaramila mipetraka any hiaro anay amin'ny lalana io mba ahafahana mitondra lentana varotra tsara ara-dalàna eto amin'ny tsena. Tsy ny eto Tsiromanjidy rehetra nefa voan'izany fa antsika rehetra eto Madagasikara voatra daholo. Raha vao tsy misy moa omby miakatra avy aty mankany Antananarivo dia inona ny ianao amin'ny Antananarivo? Voatavo. Miteraka olana amin'ny famatsiana omby ho an'ny Renivohitra ity tranga iray ity ka tokony andraisana vahaolana aingana. Efa misy ny baiko nomeny lehiben'ny governemanta ny amin'ny tokony andraisan'ireo tompon'andraikitra isa tokony mba hampanjakana ny fandriampahalemana manerana ny nosy.